ilay mpitsara fara-tampony. Ilay mpitsara fara-tampony izany no lohahevitra anasako anao mba haritra tamin'ny faran'ity maraina ity. Ry mpiara-midinika namana isany, tafahoana indray isika amin'izao alatsinainy maraina izao, dia mifampiarahaba, ampitsikitsikiana, mpifaliana tokoa no iaonana, dia andefa no fahofantanana isika rehetrarehetra. Ombanao mandrakariva ny Andriamanitra ary ny fiadanany tompony anjaka aminao sy ny ankohonanao. Dery araka ivavaka isika mialohan'ny andiniantsika ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, ilay maty ho anay, ilay nitsangana ary mbola ho avy handray anay ho any aminy. Misaotranao izahay no izao fotoana sarobidy izao, iarahanay mandinika ny teninao. Mamela ny elokay, diovy izay mba ho afa-pahotana ary sasao izay mba ho afa-keloka. Ary aoka ny falina masina kosa no anjaka ty amponay. Hitoetra ty amponay izay ny mandray ny teninao ary atonganay ihany koa ilay fanapa-kevitra vaovao eo amin'ny fiarahana aminao. Dia mitantana anay tsirairay avy, nivavaka tonona isika tany amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ilay mpitsara fara-tampony, mialohan'ny andiniantsika nefa ty andeha, iaraka amerina ilay andina tao tadidina isika, ivarana tombokontsika omaly izay, ao amin'ny Josoa toko 10 ka ny andininy 220. Ary mpanjaka ireo sy ny taniny dia azony Josoa indray mandeha, satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'ny Israely. Tarika antsika izany andinin-tsoratra masina izany, mba hahatonga antsika toko fa Jehovah dia vonona mandrakariva ampandrisy anao, satria izy no miady ho anao. Amin'ity androany ity dia jerentsika hoe io Jehovah izay miady ho antsika io dia izy ilay mpitsara fara-tampony. Zao no teny amin'ny bokin'ny Genesis toko 20. Genesis toko 20 ka ny andininy 20. Genesis toko 20 ka ny andininy 20. Tamin'ny fotoana izay nifonany Abrahama ho an'ny Sodoma teny an-teny Jehovah dia zao no voalaza ny amin'ny andininy 20. Sanatrianao raha anao toy izany ianao ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina atao tahaka ny meloka, sanatrianao izany tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra. Ao amin'ny Salamo 7. Salamo 7 ka ny andininy 110. Dia zao indray ny lazain'ny mpanao salamo, andininy 110. Mpitsara marina Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 50. Salamo 50 ka ny andininy 9 dia zao indray ny fanambarany. Aseho ny lanitra ny fahamarinany, fa Andriamanitra no mpitsara. Ao amin'ny Salamo 220 ka ny andininy 1. Salamo 220 ka ny andininy 1. Dia hoy hoe Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Raha izany andinin-tsoratra masina izany jerena, dia ahitantsika sahady ny mikasika ny toetra n'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana isany, ny fototry ny toetra n'Andriamanitra dia ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ny toetra n'Andriamanitra dia fahamasinana sy fahamarinana. Ilay Andriamanitsika ihany koa dia Andriamanitra maro-po sy mpamindra fo. Kanefa dia izao tsy mankasitraka ota Andriamanitra. Ary izay lazaina amin'ny bokin'ny Romanina toko 1 ka ny andininy 17. Fa fahafatesana no tambony ota. Zany hoe tsy maintsy mijinja ny vokatry ny fahotana ny mpanota amin'ny farany. Zatra nisy mantsy dia tena nanohitra ary manohitra ny fahotana Andriamanitra.
nataiza na teo amin'ny Israely dia zao tsy mankasitraka ota Andriamanitra. Tadio fa tsy hoe ny Kananita ihany akory, ny mpona tao Kanana na ireo firenena hafa ankoatran'ny Israely ihany akory no tsy nakasitran'Andriamanitra ny ota nataony, fa na dia zanak'Israely aza. Tsy hoe natonga ny zanak'Israely ho masina kokoa no firenekafa no nandraisana azy ireo andray anjara amin'ny ady masina. Tsy. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 7 ka ny 9 sy ny 15. Hoy izy hoe Deutéronomie toko 7 ka ny 9 sy 15. Ary rehefa voaroko an'i Jehovah-Andriamanitra alohanao izy dia aza manao anakapo hoe ny fahamarinako no itoran'i Jehovah niditra andova ity tany ity, fa ny ara-tsim-panahin'ireo firenenareo no androan'i Jehovah azy eo andronareo. Tsy ny fahamarinanao na ny nitsim-ponao no nandehananao andova ny tany, fa ny ara-tsim-panahin'ireo firenenareo no androan'i Jehovah-Andriamanitra eo andronao. Ahato ny teny zay niainan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao. Aoka zany tsika tsy eritreritra manao hoe satria vavaokan'Andriamanitra dia na dia tsy mendrika aza nataoko dia eken'Andriamanitra tsia, na dia ny zanak'Israely aza tsy akasitran'Andriamanitra rehefa misy fahotana eo anoloan'ny zanany tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana, fantatsika tsara fa niatrika ady mandrakariva reto vahoakan'Andriamanitra reto. Kanefa teo anatin'izany teo zavatra izany dia niditra mandrakariva ary kosa Andriamanitra ho mpitsara ireto firenena reto. Ny tsy tahaka ny ady ataon'ny firenena hafa nefa ny ady ataony reto vahoakan'Andriamanitra tsy hoe ny ady itombony ny harena manokana sy ny fahefana, tsy. Ny zavatra misy mantsy amin'izao fotoana izao misy miatrika ny ady mba hitombony harena sy ny voninahiny, tsia. Fa ny tanjon'ny ady nataon'ny Israely dia tsy ny hanomeza amboninahitra azy ireo, fa ny hanorenana ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny viadanany eo amin'ny firenena manodidina azy. Tanjon'ny ady dia mba ny hatsapahan'ny firenena manodidina ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fiadanana izay irian'Andriamanitra ho azy reto. Jehovah mpiady mahery, Jehovah ilay mpitsara marina. Izy Jehovah ilay mpiady sy ilay Jehovah mpitsara dia mampiorina sy manamafy ary manohana ny fitsipika ny didy sy manao ny taratra ny toetrany. Ny sary maneho an'Andriamanitra ho mpiady ary mampitsara sy mpanjaka azy dia manamafy fa tsy azon'Andriamanitra leferina ny fikomina atao amin'ny lamina efa napetrana hatry ny vahakola. Tsy ny ady na koa ny fandresena no tanjony kendren'Andriamanitra. Tsy ny ady na ny fandresena no tanjon'Andriamanitra, fa ny famerenana amin'ny laoniny ny fahamarinana sy ny fiadanana. Zay nge ny antony, zay ny antony mahatonga an'Andriamanitra mibaiky ny adiva sy ny ady mba hiverenana amin'ny laoniny toezatra rehetrarehetra ary mba hatsapahan'ny olona ny toetran'Andriamanitra fa tsy tia fahotan'Andriamanitra ary ny kendren'Andriamanitra amin'ireny ady ireny dia mba ny hiverenany ny fiadanana indray. Raha fitinina zany dia zao, iray ihany ny hoe mitsara sy ny hoe miady na koa hoe mampanjaka ny fahamarinana rehefa Andriamanitra no manao izany asa izany. Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra ilay mpitsara faratampony indrindra. Raha mijery hoe mpitsara faratampony ianao dia ahitanao ny toetran'Andriamanitra, ilay fahamarinana sy fahamasinana izany. Ilay hoe mpitsara marina, ilay mpitsara faratampony dia maneho ihany koa fa Andriamanitra mahari-po, Andriamanitra tsy tia ota izy, kanefa tia hanome antsika mandrakariva kosa ny fiadanana manana ambiamby. Ka dia izay fiadanana tompo izay no iriko mba hanjaka ho anao amin'ity tontolo andro ity. Andeha hiaraka hivavaka sy hiary ankehitriny. Raha eo, ianao tokoa ilay mpitsara faratampony, ianao ilay marina, ianao ilay masina, aoka izany mba ho hita ihany koa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tsy ny fandresenao anatin'ny ady no tanjonao, fa ny atakara rehetra kosa ny fahamarinanao sy ny toetranao ka ho tafony tsirairay avy. Tsy ny fandresena amin'ny ady no tanjonao, fa ny famerenana amin'ny laoniny ny fahamarinanao. Andriamanitra, aoka mba ho hita eo amin'ny fiainanay izany rehetrarehetra izany, mba ho hita eo aminay ny fahamarinanao ary ho tazana eo aminay ihany koa ny fahamasinanao.
dia mitahianay mitahiry reto mpiaino marobe reto mitahiny tontolo andro ray androany mivavaka tonona antsika tany aminara Jesosy lery ihany amen.